Tomoklasy tovovavy dia faly miarabanao indray ny tenako amin'izao zoma fahafito ny volana jona 2024 izao miarabanao izay eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina dia mankasitraka ihany koa na manam-piara-miasa eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada miaraka amin'ireo teknisianina marobe any ambony ao amin'ny Radio Mada izay misy Andry Valsa sy Rino Robena ry Malalatsaza ny mpanao gazetintsika izay miara mandrindra ny fandarana amintsika satria mandray ity fandarana arovako ny safidiko ity. Dia misaotra ireo namana teknisianina eto amin'ny Foibe Fampitanana ny sary sy ny feo ihany koa aty Anosipatrana izay tarehany Aritanjona ao amin'ny lafin'ny teknika aho tsy afaka hifaly androany satria dia misy raharaha izay tsy azony ialana zany dia Aritanjona indray no miandraikitra miaraka amin'ny tsika ao ambadika ao ranabavy mahafinaritra kely mianatra raha eto amintsika eo ihany koa ionja ao amin'ny division ao dia Radany sy Razankla any ambony any miarabanareo amin'ny rahalahy izay anisan'ny teknisianina lehibe mavitrika dia mavitrika ary vavolombelon'ny asa ho an'ny MBS zany hatramin'izay ny foronany ka mandraky ny androany dia mbola eo foana i Radany sy ry Razankla miaraka amin'ny Ritately ry Andro Razafinarivo ary ny Taleny famoahana Arlanto André Mialso miara manatotosany ty fandarana ity izay raisitsika isa-tokantrano izany isika izay masevoan'ny MBS any faritra rehetra ihany koa dia rahabaiko manokana satria dia miezaka sika zany mandefa ny fandarantsika amin'ny alalan'ny famerenana na ihany koa mivatana izany dia arabaina isika any amin'ny faritra rehetra any. Io anam-panaraka izay mangataka ny kokoa moa zany dia betsaka ihany ianareo ka sasahirana ihany fa ny razafy manatany an'olotra ny kokoa isan'andro eto fa dia samy mahafantatra sika ianareo zany le fampiresaka amiko satria maro be mihitsy ny afatra miafina ny mesazy voaraiko amin'ny Antso Antarby na amin'ilay fandraisantsika amin'ilay 34 12 940 na amin'ilay numéro ako manokana dia maromaro ianareo no mandefa antso someso aty amiko aty dia voaraiviko avokoa reny rehetrarehetra eny misy mangataka fanamarinam-baovao misy manome fakahirezana misy manolotra fakasitrahana sy ny sisa dia isaorana avokoa zany satria anatin'ny fitiavan-tanindrazana daholo no iasantsika menakavy tolorako araba manokana eto ny vahoaka Ambohitra Atrimo dia sika Ambohitra Atrimo izay maro be ianareo no mifandray amiko ihany koa amina commune samihafa ao amin'izany distrika izany dia arabaiko manokana satria dia tsy mandrimandry manandraraha ihany koa izany sika ary na dia maneho ny fifaliana aza dia tsapa ihany koa ny amin'ny hoe liana tia araka ny fivoaran'ny vaovao hatramin'izao zany dia mbola isika no mitarika ao amin'ny disika Ambohitra Atrimo isika firaisan-kina moa zany dia manaraka akaiky ny voka-pifidianana antsika na dia misatra aza satria tamin'ny faha-efatra ny volana jona no namoaka foronam-bokatra farany zany amin'ny birao de vote 700 amin'ny 2,75 ny teo anivo ny seni dia hatramin'izao tsika miresaka izao mbola tsy mahita foronam-bokatra miova isika asa inona mampikatso sy mahatonga n'ilay hoe mbola tsy afaka mamoaka foronam-bokatra na tendance ny seni zany fa nijanona teo amin'le bureau de vote 480 ny seni zany dia mampametram-panontaniana ihany zany eo moa zany nambaran'ny seni dia hoe mbola misy ny fampitahana vokatra samihafa fa dia voaray ara-potoana ireo PV réel zany satria io zany misy le PV scanné izay alefa ny ety anivo ny SRMV makany amin'ny seni dia avy eo atao zany lay confrontation an'ilay PV scanné sy ny PV réel dia misy ny prévalidation dia misy amin'izay ny validation dia mivoaka ny foronam-bokatra dia mametraka fanontaniantsika zany tsy ho antsika Ambohitra Atrimo Ray Manontolo ihany zany fa ho an'ny distrika sasany hoe inona no antony hisian'ny fahatarana any amin'ireo distrika sasany izay mety tsy misy ny confrontation ohatra apetratsika izany fanontaniana rehetrarehetra izany tahakan'izany ihany koa ny ametrahantsika ny fanontaniana ho an'ny famoaham-bokatra any amina distrika hafa zany tahaka ny ao Miarinarivo ohatra
de misy commune vitsivitsy zay mbola tsy nahazona vokatra zany mbola tsy mivoaka araka ny tokony izy ihany koa ny vokatra. Efa nivahiny teto moa zany candidat Zafinjaka na Injaka zay mitarika lisitra firaisan-kina ao amin'izany distrika ny Miarinarivo izany, de miandry isika ohatra hoe ny any Mandeha-Vato sy ireo commune sasasasany zay andrasantsika ny ahafahan'izy irey miditra ao anatin'ilay vokatra ka hamoahana ny vokatra zany, satria mbola tsy nahazoana vokatra raha ny fanamariana azitsika zany avy any Marinarivo izay hoentina ato anatin'ny fandarana izany. Ny vaovao samihafa moa zany dia efa niarahantsika nalala ny fitsanganan'ny KMSB national zany na komity miaro ny safidy-bahoaka nasionaly. Io no hanao ny fandrakofana sy hanao ny fiarovana ny safidy-bahoaka araka ny teny Filomarika Ravalomanina de hoe famerenana ny fanjakana tandalana mba hatokisana ny fifidianana ho avy eo, mba hanana antenimieram-pirenena mendrika, mba tena hisy iaro izany safidy ny vahoaka malagasy izany. Tahak'izay ny tanjon'ny KMSB de isaky ny distrika zany no nananganana izany, ary efa misy zany ny distrika zay efa nanangana izany. Raha ohatra zany zao ny vaovao mafana androany de hoe efa nanam-pijoroana ny vahoaka miaro ny safidy no ohatra ny any Ambato-Fianarana, raha ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety zay nataony taleny kabinetra ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha Ramatoa Kristina Razanamahasoa Andriamatolotsolo-Janahary Maharavo na Idodo zany de milaza ny aminy hoe efa nanana ny KMSB ny tany Ambato-Fianarana satria efa nisy fampijoroana fiarovam-bahoaka ny safidy ny tany Ambato-Fianarana. Mbola misatra ihany koa ny fahazona ny vokatra maro samihafa satria misy toerana zay sarodalana any amin'izany commune zany, kanefa ihany koa manana olana ihany koa ny candidat tsy miankina Kristina Razanamahasoa zay napiny ny vondrona politika firaisan-kina tanana ihany koa izy nandritry ny vanim-potoana ny fifidianana. Ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny Tolo-Janahary Maharavo na Idodo moa zany dia amin'ny fandarana vaovao raha alina isika no anaraka izay fa de ho avy zany ny vokatra sy ny pirofo rehetra ahafahana zany miroso makany amina confrontation ho any amin'io commune Ambato-Fianarana io. Efa mandamina ny sary sy ny feo an'ny mpanao gazety fa tsy tratratsika le izy atao anatin'ny fandarantsika arovako ny safidiko any Ambato-Fianarana, fa ho an'ny vaovao zany no hanomezako toky atsika fa handefa izay ny namako Iasin'Andriamalala sy mano zay nanao ny fandrakofana ny sary sy ny feo mpanao gazety sy kameramanina atsika zay niatrika izany valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izany. De akoatra izay misy ny fijoroana ihany koa zany Antoliary any satria mafana koa ny Antoliary, tsy faratsy orery fa ny Antoliary any satria fatatsika moa zany fa misy volana candidat vitsivitsy angataka na nangataka ny disqualification na ny famerenana ny zo tsy ho candidat ny ngiasy teny Randrena Solonyaiko zany tamin'iny fifidianana iny. Nambara moa zany fa de hoe nisy ny fifidianana, misy ny tsy fanarahan-dalàna natao sy teny Randrena Solonyaiko, de misy volana candidat vitsivitsy mangataka an'izay disqualification zay de manao communication am'izao fotoana zao fa ny pomba ny président sy teny Randrena Solonyaiko ihany koa zay mitarika tamina Isam-Bato mavesatra de mavesatra satria 34 fokotany sur 41 zany na hoe fokotany 4/30 amin'ny fokotany 1/70 dia nandreseny sy teny Randrena Solonyaiko ho avokoa zany, ary nanambarany fa tena tataka ny score écrasé tanteraka zany raha any amin'izany faritany Toliary zany, ary very be anerinany any ny candidat mpanjakana zay nieritreritra fa izy ny tena mahay politika, izy ny tompon'ny tanàna ao Toliary, kanefa nandritry ny safidy-bahoaka moa zany de mbola eny ampialatana sy teny sy ny mpiaradia aminy ny fony vahoaka ny Toliary ary miteny mivoaka mpifidianana tamin'iny alarobia iny. De misy mipaipaikady politika samihafa any de olona niaraka tamin'ny mpanohatra teo aloha ihany ny ajoro am'izao fotoana izao zany mba hangataka ny disqualification n'Andriamatoa sy teny Randrena Solonyaiko. Hitatsika eo daholo moa zany fa na izany naty zany de manao ny communication ihany koa zany manohitra n'izany fomba fijery zany, ary manana ny fomba fahitany zava-misy ihany koa zareo any Toliary de
nga frérot sy ireo prailistra miaraka amin'ny namana samy hafa zany efa nitoliary am'izao fotoana izao miezaka ihany koa zany mamondrona ny heriny ary miaraka am'ireo délégué ny candidat zany ny fampiresaka ny zava-misy tamin'ity herinandro ity de ho alefatsika eo zay horonan-tsary zay rehefa avy eo ny filazana ny zava-misy ihany koa any amin'ny district ny Toamasina voalohany efa nentintsika teto tao anatin'ny fandarana ny fanazavan'ny Roland Ratsiraka zay candidat mitarika ny Toamasina kanefa saky isy fitsimbadia ndray zany lasa faharoa izy de toerin'ny Roland Ratsiraka zay ny amin'ny hoe misy kilalao na antotanisa samy hafa momba ity fifidianana ity fa vao mainka no amafisina ary resahany candidat mifiraisakiny zany de hoentintsika tao anatin'ity fandarana ity zany ny fanehoan-kevitry Randretsalama Zakia zay nitarika ny lisitra firaisakina niaraka ny tonton Naina Cornel moa zany any Toamasina any fa aneo hevitra eo amin'ny alalan'ny interview zay nataony Asin'Andriamalala ihany koa sy manoa i Andriamatoa Randretsalama Zakia de eo ihany koa ny zava-misy tany amin'ny district an'Ankazbe satria pasteur Velona-Nosy Mamitena ihany koa de manana fomba fahitany isotram-pifidianana tao amin'izany district an'Ankazbe. Ankazbe moa zany 90 kilometatra miala Antananarivo renivohitra ary any amin'ny lalam-pirenena fahivatriny na route nationale 4 izany. Zay amin'ny ankapobeny zavatra ho resahantsika hitantsika eo any satria amin'izao fotoana izao dia any amin'ny terrain any avokoa zany ireo candidat rehetra any ampivoriana isaky ny district any ihany koa ireo candidat rehetra zany zay miezaka zany amin'izao fotoana izao manazava amin'ny vahoaka ny zava-misy amin'ny ankapobeny dia hitantsika eo ny fivoarany vaovao raha tahiny ka malalaka zany ireo candidat zay tokony hiakatra eto dia tsy salasala ny tenako sy hiary tanjona zany miaraka amin'ny namako Ionja sy tsika ao ambadika ao apiditra azy ireo raha toa moa zany ka mbola raikitra amina fivoriana de eo amin'ny adiny ray eo ihany eo zany ny eritreretintsika hitazomana ny fandarana amin'ity androany ity ka anamboatsika azy satria omaly moa zany mbola ao anatin'ny hafanany isika niezaka ny namoaka ihany amin'ny hoe ity ny kabary nataony Filomary Karavalomanana de navoakantsika lizy tamina sombotsombony zany fa etotsika zany de ny kabary zay nataony Filomary Karavalomanana nandritra ny fionana tany amin'le itsy hôtel Ambohimanambola zay fampijoroana ny KMSB na komity miaro safidim-bahoaka nasionaly de teny izy no nandrafitra ny kabariny de izay no averina ho alefa amintsika satria tsara ihany zany no andraisan'ny any amin'ny district rehetrarehetra sy ny faritra zay mahazo ity fandarantsika ity ny toromarika araky ny kabary sy ny zava-misy ankapobeny momba ny raharaham-pifidianana tamin'ny alarobia 20 volana May iny zay nambarany ny filoha mpiara-mitantana ny volana politika firaisakina ny zava-misy amin'ny ankapobeny zany de samy mihaino tsara isika ny kabary ny Filomary Karavalomanana zay mpitarika ny volana politika firaisakina ary lehibe ny antokotiko Madagasikara ihany koa dia mandray ny anjara tandrifo zany isika amin'izao fotoana izao. Maro aminareo manko no mametraka fanontaniana aty amiko aty dia ambarako zany amin'ny hoe raiso aloha zany ny kabary de eno tsara ny am'izay mety faneho-kevitra nataony Filomary Karavalomanana de efa misy mifandrindrana ankapobeny isaky ny faritra sy district de anjarantsika ihany koa zany no manao ny contact samy hafa isaky ny faritra sy ny district mba ahafahantsika miroso avy hatrany am'izay fiarovana ny safidim-bahoaka izay. Zao ary aloha zany dia horenesitsika ny kabary ny Filomary Karavalomanana omaly teny amin'ny Leintsy Ambohimanambola. Tsy anankilembenana ary tsy amiala irery ny voaka malagasy manoloana izao tsy mety sy fandikan-dalàna asehon'izy ireo zao ho fiarovana ny tany tan-dalàna sy ny demokrasia de tsy maintsy arovana ny safidim-bahoaka noho izany dia atsangana androany ny komity miaro safidim-bahoaka na ny KMSB ary mitona antsika rehetra eny anivon'ny district tsiraray aby anangana zany efa samy miteny teo daholo ro solontenantsika avy any amin'ny faritany de laza izy ireo miantso izy ireo ary manambary izy ireo fa vonina hitsangana ary anatanteraky zany reto raha ny tanjona ny tanjona dia ho fanajana ny tany tan-dalàna ho fiarovana ny safidim-bahoaka sy ny demokrasia ary indrindrindrindra fametrahana antemimera-pirenena mendrika famerenana ny fampatokisana
famerenany fatokisany mpifidy sy ny favotreny andray anjara my fifidianana ho avy, fanatsarana ny fikarakarana ny fifidianana ho avy. Zavatra ataontsika zao tsy ny zavatra lasa teo ihany sy ny androany fa manana fijery hafa koa isika hoe ho fanatsarana ny fikarakarana ireo fifidianana ho avy. Maro ireo fitaka natao teny amin'ny bureau fantatsaham-bato, teny amin'ny CRMV, kanefa toa tsy hita ny fepetra zay niraisiny seny ka tsy afaka anaiky zany tsony izahay. Noho zany dia mitaky dia takinay ny fahamaizana ireo izay nandika lalàny sy tompony andraikitra tamin'ireo tsy fahalavorahina maro nandritra ny zotam-pifidianana izay hitatsika teo. Anao fitoriana isika eny anivony seny ho fampiarana ny andininy fa 9 amin'ny lalàna larana fa 5 tsipika 020 mifeny ny seny mangataka ny seny ampiakatra eny amin'ny conseil de discipline de la fonction publique ireo mpiasa-panjakana nandika lalàna nandritra ny zotam-pifidianana ho fampiarana ny andininy fa 7 amin'ny lalàna mifeny seny ihany voalaza etsy ambony. Anao fitoriana koa isika eny anivony ACC ho fanafoanana ny isam-bato azon'ireo candidat tsy nanara-dalàna sy fanafoanana ny fifidianana mihitsy raha ilaina amin'ireo bureau fatanjahampato zay ahitana osoka sy alabato. Ary anao fitoriana ihany koa isika eny anivony fitsarana misahana ny ady eloko ho amin'ireo zay tompony andraikitra amin'ny fandikan-dalàna. Voalaza teo reo olona zay nyteny teo de milaza hoe ianareo mpiasa-panjakan'ireo ne mpampianatra ijanona mpampianatra, zandary ijanona zandary, enitsika tsara nyteny teo. Tsy maintsy atao izany satria efa name tokony voaka malagasy izahay fa tsy maintsy ijoro hiarona safidy sy nanao izay azo atao rehetra mba hamezana indray fampatokisany vahoaka. Tsy rariny intsony ny fanitsakitsahana ny lalàna velona eto Madagasikara sy ny fandikana ankitsirano zao ataon'ireo mpitondra ka tsy azo ekena intsony ihany koa ny tsy famezana asiny sy tsy fanajana ny lalam-panorenana na inona antoko politika na fikambanana misy atsika dia tsy maintsy atambatra ny hery mba ampitsarana izao alabato hita manerana noisy zao. Ampy zay ny fanginantsika hatreo sahiarina reo mijoro sahitsika mijoro ary zay matatahotra intsony fefa tena ampy zay. Tonga fotoana tsy maintsy anehotsika fa tsy isika reny manao an'ity matoy zay milaza am'izao de fa matoky koa zahay fa misy ny firenena satria tsika membre anatin'ny firenena mikambana ilaza koa hoe ho fanajana ny zon'olombelona, ho fanajana ny demokrasia de manana andreo lay zo zay anio izany sika. Manantena ary tsika fa ho sa ijoro ary tsy anaiky olalaovan'ny mpitondra ntsony ankehitriny satria mahafantatra sika am'izao fotoana zao fa iny fifidianana zay nataotsika iny de tena fifidianana manakaiky ny vahoaka matotsika niditra matotsika nrotsaka ary nanaraka ny vahoaka napiatra koa ny fampatokisana izy to amitsika dia anjaratsika am'izay anjaratsika mpitondra am'izay no manao zay azo atao rehetra mba tena amerenana ndray fampatokisany vahoaka atsika zao ary atsangano le komity miariny safidy-bahoaka tolona iarahany vahoaka rehetra tonga saina izy ty ary iarahantsika manatanteraka fa tsy tolony antoko politika na vondrana politika iray ihany antsona io zany ianareo candidat tsy miankina rehetra ary mahatsapa ianareo fa tadiavin'ny sasany gadraina na tadiavin'ny sasany ampiariny tsy afaka anao nineo nareo raha mandeha tongana fa aloha mirahiny sika ary anao arak' zay azo atao izahay efa manana fomba fiasa izay am'izao fotoana zao matoa afaka miteny aminareo am'izany tsy maintsy atsangana avy hatrany arany KMSP eny amin'ny faritra rehetra fa tsy afaka iandry ny fotoana ho lavabe ntsony isika ko aentanina avy hatrany ianareo rehetra eny amin'ny faritra mba
ifanatona amin'ny fananganana zany KMSB zany ary ifandray avy atrany aty amin'ny foibe efa misy KMSB ty amin'ny foibe dia mihainareo ny toromarika rehetra izy eto dia mampitandrina anareo ao amin'ny CENI sy ny ACC izahay fa manana profo rehetra ireo candidat rehetra reo dia manana profo tsiraray aby azo amarinina am'izany fangatahanay ny rehetra zay petraka ay fa tsy isy tsony le hoe azo raisina fa tsy mitombona fa tena petraka ity ny fahasainareo ny teny fa hoe zay tsy mandray antoko politika na tsy mandray avy any volona politika raha niantso anareo izahay na ny tany ianareo hoe tompo-pahefana fotsiny fa inareo tsy maintsy mampiatra ny lalàna araky nyvoalaza ny lalàna dia azo atao tsara ny manatana anareo na manao rekety eny aminareo zay ka de mbola miantso anareo zay fa tsy azonareo atao bodongena fotsiny ny toerana io nareo de afaka milaza fotsiny hoe zay tsy ray ampiaro ny lalàna zany ka voalaza ny lalàna raha tsy zany foan'ny lalàna asa soratana anatin'ny lalàna mpifidianana hoe tsy mahazo ny ray olona tsy azo atao ny rekety raha voafoana anareo de manaiky zay fa raha tsy voafoana anareo tsy manaiky zay maro reo fitarainana ny seho sy mbola iseho ka tsy afaka ny teny ianareo fa nizotra araky ny everana azy ny fifidianana teo ny erahantsika mahita am'izao fotoana zao fa reo fifidianana zay natao de nisy osoka ary indrindrindrindra nisy fanodikodonana ny safidy bahoaka iny ny fahalalahana farany zay kely indrindra na voaka malagasy ankehitriny mba afaka mifidy nefa mbola hodikodinareo ihany mbola hampanjakanareo ny didijadona ihany tsy kenay zany zao no afatra ho anareo candidat rehetra tsy akanavaka ka matsapa tena fa raha mandeha irery ianareo sahinana fa miaraky tsika miaraky ianareo afa miantso anareo le zahay mba tena atambatra ny hery fa ny mita be tsy lany mamba mrahina daholo isika amin'ny fiarovana safidy-bahoaka ho atsika vahoaka malagasy rehetra ampy zay hoy aminareo ampy zay ny fandeferana sy ny fitavozavozana fa etsika tsika ary anao araky zay ataotsika fahalalahana kely hoy mba nometsika ny vahoaka satria naverina tany amin'ny fahefana tompo-pahefana izy ireo ary maso mandidy nandritra niny fampielezan-kevitra sy fifidianana atao iny nefa de mbola vilivilinareo ihany ny safidiny tsy ekena zany noho zany everina izy ireo fa tsy misy dikany mihitsy safidiny ataonareo saia ara mijoro mba tsy anaiky lemenana intsony ity KMSB zay hoatsangatsika ity androany dia manerana Madagasikara ary raha tambaritsika ny heritsika tambaritsika ny feotsika hovaitsika ny fomba fanaovana communication afa ny vokatra io Madagasikara manana maizy azy Madagasikara tokony androso lazayny fa izy ihany tsy mampandroso azy mahafantatra tsara izahay fiteny fandrebrebena daholo hoe tsy maintsy mandroso tsy afaka nydroso Madagasikara rehefa tsy mahay mitantana fa vomi miemotra no zany zany ilaina fanovana tanteraka ny zava-misy eto Madagasikara amafisiko atrany sahiny joro ry malagasy fa miandry atsika ny firenena miandry atsika mivoaka malagasy rehetra fantatro ny zavatra otsaindreo malagasy reo fantatritsika tsara ny andrasany amitsika matozy nameraka fahatokesana amitsika amindreo le reny voparitany sy le toerana zay tantaraina sationany taminareo teo de miandry ny action voaty amitsika ho avy sika mame fanantenana ino no kabary nataony ny filoha marika Ravalomanana omaly teny amin'ny leintsy amboy manambola naveritsika mihitsy moa zany mba hahafahantsika zany any amin'ny faritra sy distrika mandray izay mety ho tandrify zany sy miantom-pijoroany ny KMSB nasionaly ary ny tanjona fampijoroana izany KMSB izany ny zavatra mahafinaritra amina trangan-javatra ohatran'izao aloha zany de hoe mbola
mametraka ho zava-dehibe ny fiarovana amin'ny tanindrazana reo ray aman-dreny, ka na inona mety hoe resaka mandeha any ambadika ny amin'ny izay famondronana ny hery samihafa izay dia mbola eo hatrany reo ray aman-dreny zany, tsy mamela ny malagasy ho irery. Ary hitantsika teo zao ny Filomarika Ravalomanana dia ao anatin'izay tena hoe tena tsy hilefitra eo anatrehany tranga izay mahazo ny firenena amin'izao fotoana izao, ary tsy izy irery moa fa eo ny filoham-panjakana teo aloha izay filoha nasionaly Antoko Asovay Marivo Rakotovao, eo ny filohan'ny Antoko Tsaratafina Andriamatoa Paraina Augusta, ny filohan'ny Antoko Politika Madio Rakoto Arsofaniry Albon Ibaba, eo ihany koa ny mpitarika ny solitena ny prositeny zany, soliteny Andriamatoa Siteny Randrena Solonay io moa matetika ny sénateur teo aloha Ngolo Gilbert, na zany ny député amin'ny Betoky Atsimo Rabendrina Jean-Jacques no misolo tena azy rehefa amina fionana tahaka izao. Zany hoe complet foana zany ilay mpitarika zany, ary miezaka mikarika vahaolona sy mijery zany zay fomba ahafahana mitondra fanavotana ty firenena ity, ka betsaka ny famendrifendrona, misy ny endrika intimidation samihafa, misy ihany koa reo fanatsatsona amin'ny endriny samihafa zay mandeha any ambadika any. Ary na de eo ary ny fijoroan'ny Filomarika Ravalomanana de misy olona mba miezaka manenjika an'ilay tanjaka ara-politika ny Andriamatoa Marika Ravalomanana, ohatrany tsy te hiteny azy moa za zany am'le nambaran'le rangahy kely ary amin'ny boribory tany 2005 hoe mangataka fasafasa amin'ny Filomarika Ravalomanana, zany hoe le olona tia misokazo Benjamin ty no ndeha anakatra olona ary ampoaloro be ary io zay hoe tsy de atonanao le izy ramose. Ary ndraindray koa ny sasany manao politika fa tena tsy mahay politika mihitsy ary ndraindray ohatry ny heverina hoe ohatry mbola tsy de ao tsara ndraindray am'le fomba fanehoan-kevitra sy le fomba fisainana zany eo am'le lafin'le raisonnement politika. Tsika moa tsy de tena te resaka be am'le rangahy fa sendra miverina ao anatin'ny saiko fotsiny izy rehefa mandinika fotsiny am'lay fijoroany ny Filomarika Ravalomanana mitondra vahaolana ho an'ny firenena izany, de voambarako ihany le izy tam'le fanehoan-kevitra amin'ny teniteny foana n'le ramose kely anankiray ery amin'ny boribory tany 2005 zay fa tena resy ho anareo, resy raha mafy be nareo na vita-podro, raha mafy be nareo ianareo no nitarika ho Antananarivo rehetra sy manodidina sy any amin'ny renivohim-paritany, fa matonareo io no résultat ho anareo zany le mpiaradia am'ilay filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Ary mazava ny nambaran'ny gazety omaly fa ny dame de fer zay natolotry ny Irmara dia saika resy avokoa, fa tsy le dame de fer ihany zany fa le azo lazaina fa le mpitabataba, le mieritreritra fa premier plan en politique, le tena mahay zavatra be ary le mieritreritra fa tena hoe any aminy vahoaka de reny ny zavatra mitranga Atsimon-drano, reny ny zavatra mitranga Avaradrano, Ambohidratrimo, Antananarivo voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina, de mba ataovy ampy anareo zay. Fa rehefa mbola tsy ampy moa le izy zany de tsy mety manaiky an'le défaite électorale reto olona reto, de inona indray ny zavatra ataony, lazainy indray zany fa te anivon'ny firaisakina ny mpanohatra no manao réseau mangala-bato de lazainy fa rehefa maty ny jiro de nisy ny daroka zany hono ny délégué any sasany sisa kanefa misy vidéo mivoaka tsikelikely am'izao fotoana izao. Ny fomba fitenin'ny mpanohana ny sasany moa zany efa tsy mendrika atsony any amina vidéo zay miparitaka any amina tambazotra sosialy. Ny sasany efa nanangona karapanondro efa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena de zao mody mba midradradratra efa nisy nanangona karapanondro ambolana lasa nge, fa le zavatra nataony zany tsy tadidiny. Fa am'izao fotoana izao rehefa resy de manao ango-tenda de miampanga amin'ny mpanohatra ho mpangala-bato mividy ny safidin'ny olona fa tsy aty amin'ny fanoherana zany. Mazava mihitsy ny tenen'ny député Aja Omaly teny am'le Hitz Hotel, mazava ny tenen'ny Mily teny am'le Hitz Hotel, mazava ny tenen'ny Afakandro, tsy manana accès angala-bato zany no fanoherana ary fangamo anazy na chef district ara sahirana amin'ny fampiresaka an'ireo tompon'andraikitra lehibe ireny mety anivo ny fanoherana am'izay mety ho fifampiresahana amin'ny fomba atao amin'ny lafin'ny administration zay tokony mipetraka ao anatin'ny lalàna zany.
fa izy moa tsy malala fa baikobaikoa ny tompon'andraikitra samihafa amin'ireo kandida samihafa ireo zay miara-dia amin'ny fitondrana reny tompon'andraiki-panjakana reny, ary nahazoana fitarainana maro samihafa zany any amin'ny faritra rehetra. Re directeur régionaux samihafa dia mibaiko ireo servisy eo ambany fiadidiana, indrindra eo anivon'ny fampianarana sy fahasalamana. Iny zany tsy mahafantatra an'izany, ny fampiasana ny fahefam-panjakana, ny fitaovam-panjakana, ny olo-panjakana, ny be ny tanàna de fatorana mihitsy ho an'izay miara-dia amin'ny fitondrana. Ianareo tsy maintsy manohana anay hatrany amin'ireo chef fokontany. Nanao zay ho afanareo anie ianareo reo mpiara-dia amin'ny fitondrana, ary tsy vitany hoe nampiasa an'ireo fahefam-panjakana rehetrarehetra, ny fitaovam-panjakana, ny olo-panjakana, fa nampiasainareo ihany koa any amin'ireo mety ho fitaovana zay nampiasainy le filoham-pirenena tamin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra ny filoham-pirenena, ny écran mobile, ny t-shirt sy ny lambahoany sy ny robe be misy sarina Andriamatoa Ihany Rajoelina, zay tsy tokony hampiasainy zany. Tsy Ihany Rajoelina ny vidiana any amin'ny district circonscription électorale, fa misy kandida hafa any amin'ny district any, fa misy ny sary le filoham-pirenena ny zarainy amin'ny alalan'ny t-shirt, lambahoany, ny robe. Zay araky ny lalàna dia tsy tokony natao zany, satria le filoham-pirenena dia tsy filoana toko, fa filohan'ny malagasy. Raha ny lalam-panorenana ny raisitsika amin'ny resaka izany, atonjavatra resahantsika izany. Fa zao na inona fampiasanareo an'ireo fitaovana sy ny fitaovana maro be zaraina, ny bisikleta, ny moto, ny ciment, ny maillot, ny baolina samihafa, zay zarainareo. Ankoatran'izay moa tsy voatonika eto amin'ity fandaharana ity, sy ny fampiasana vola be nandritra ny vanim-potoana fifidianana iny, dia nitsarainy vahoaka ianareo, ary iaraha malala ny voka-pifidianana amin'izao fotoana izao. De tsy mahazaka an'izay faharesena izay ianareo izay pomban'Andriamatoa Ihany Rajoelina, indrindra amin'ny renivohim-paritany, de io manao ango-tenda io zay manameloka amin'ny mpanohatra, mepanga amin'ny mpanohatra, ho mangala bato, ho mividy olona, sy ny sisa sy ny sisa. Inona nefa le zava-misy? Le fomba nataonareo hatramin'izay ihany ao anatin'ilay resaka mode opératoire mitovitovy amin'ny raharaham-pifidianana, manery etsero mitondra fitaovana zay tsy tokony ho ajoro ao anatin'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana no ataonareo. De rehefa tsy mahomby zany rehetrarehetra izany, de mitady argument ianareo mba hahafahanareo manameloka amin'ny mpanohatra, fa tsy te hiaika ianareo hoe resy zay. Ny atao hoe resy amin'ny fifidianana de tsy tiany vahoaka zany. Mazava ny tarehimarika misy amin'izao fotoana izao, tsy edikevitra raha mivoaka eny anivo SRMV. Ary io dia azo ampiasaina eo amin'ny lafiny ara-politika io, na tsy mahazo maro anisa aza amin'ny firaisakely, de miteny ny vokatra isaky ny renivohim-paritany, sy amina terrain stratégique ohatra n'Antananarivo sy ny manodidina, mba hoe tena manao reger, tena mandatateraka an'le fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao. Ny tany ambanivohitra moa zany de nampiasainareo amin'ny fomba fahaizanareo manery olona sy manetsika ny rafim-panjakana rehetrarehetra, sy ny fampiasanareo an'ireo fitaovana rehetrarehetra zay mety ho fandraika an'izany. Ho avy moa ny Adodo na Tolo-Janahary Maharavo zay talen kabinetra ny Kristina Razanamahasoa ny Vaovao Rariva, milaza ny zava-misy ny tranga tany Ambato-Fianarantsoa. Fa saika mitovy daholo ny mode opératoire anareo mpanohana ny fitondrana io. Ka rehefa resy ianareo zany de matahotra ao atao amizay, satria hanomboka amin'ny fianjeranareo ianareo amin'izao voka-pifidianana zao. Manomboka amin'ny fianjerana ty fanjakana ity, ny voka-pifidianana isaky ny renivohim-paritany sy manodidina an'Antananarivo. Ary miteny le vahoaka, io résultat io de hevi-bahoaka io, de tsy zakanareo ao amin'ny fitondrana zany. Indrindra namoahany gazety Midi Madagasikara omaly, mialatsiny manonona anaran'le gazety. Resy daholo ny dame de fer. Tsy zakan'ny sainareo zany, satria mieritreritra ianareo mpanohana amin'ny fitondrana fa de tena anareo Madagasikara am'izay tianareo anaovana azy, ary ianareo mahay milalao olona, ianareo mahay milalao fifidianana, ianareo mahay fampelezan-kevitra, ianareo ihany koa nieritreretinareo fa ahavitanao podro sy hitarika, kanefa tsy zany résultat misy. Mihoatra lavitra amin'ny heverina ho nahazona maro anisa ny fienjeranareo amin'ny voka-pifidianana zay misy eo amin'izao fotoana izao. De io tompoko lay manahirana ny sainareo amin'izao fotoana izao.
le hoe isika rehetra ty beranga de classé amin'ny deuxième position daholo ohatry ny Batsirarony de tsy mahazaka an'izay ny sasany de lasa miteny hoe vao maty ny jery de nisy namono délégué anay ore olona mba ataovy resaka olon-dehibe teny efa mikatona loha malemy ny fomba fanaovana politika fa raha trangan-javatra misy zao dia lay pratika politika mihitsy am'izay tena mahafinaritra sy le mahasiansa azy no pitehanareo amina resaka opportunité opportuniste daholo nareo rehetrarehetra eo ary mahazo an'le goude pouvoir de lasa mananao foana de rehefa tonga am'le fotoana fenjerana satria mandeha any am'le passage ny fenjarana tsikelikely ianareo io miteno aho io voka-pifidianana io andeha any an'le passage ny fenjarana tsikelikely ianareo io matoy io voka-pifidianana de mba tonga vasaina fa aza mbola manao gisala omaketsa ka izy indray no avivava amboamboary ihany le fomba fanehoan-kevitra fa efa misy safidim-bahoaka mazava am'izay efa nambarantsika teo amina chef-lieu de province amina toerana manodidina ny Antananarivo zay azo ampiasainy zany politiquement ao aoriana kely ao topoklasy topoavy eny ary efa nambarako teo fa misy fanehoan-kevitra zay nataony sénateur teo aloha Randriansalamazakify fa candidat ny Firaisankina ny Toamasina voalohany sy Mamitiana Ravelona Nosy ho alefatsika de zareo moa zany tsy afaka nakaty amin'ny fandarantsika noho ny adidy amanandraikitra maro samihafa fa misy interview kely zay nataony namana mpanao gazety zany hitany izy ireo ny zavatra niaina ny tany amin'ny distrika zay nirotsahany tany de zay ndray zany no alefatsika atao anatiny ty fandarana arovony safidiko ty manasanao tsy saraka hatrany amin'ny fahitalavitra MBS radio ary ny radio Madasy ny Facebook ary ny YouTube zay mizara ny zava-misy ny tany Toamasina sy ny tany Akazobe zay efa narotsaky ny namana faly namana Yasina zay Yaro Tanjona de zay no alefatsika zany tsy le mbola tolaro zany fa lay vidéo 6 minutes eo izay ny zava-nisy tany amin'ny district an'Akazobe de nizotra mpilaminana aloha ny fampelezan-kevitra fa rehefa tonga ny fifidianana de gaga daholo mifidy fa ny mpikambana atao amin'nytiako Madagasikara rehetra de nesorina tao anaty lisy mpifidianana porofo anankiray zany tao amin'ny fokotany anankiray atao hoe maro mandia 300 mpifidy de 720 sisany tao anaty lisy mpifidianana tao amin'ny fokotany Ambotromby nisy hatrany amin'ny 50 tanoany no miverina nody maheriny zany azy kanefany rehefa nataony voka-pifidianana de nandresy lavitra be ny tiako Madagasikara zany hoe tena nanana to zany ny candidat mba andresy fa de tena araka ny sisionresaka zay voadiadina moa ny hoe nomena vola ny sefipokotany de zay tsy mifidy rehetra tamin'ny présidentielle de nesorina tao anaty listra ary misy koa ireo olona efa fantatra hoe tony team de nesorina profon'izany zany teo Ambotromby renivohitra misy tanàna ray tonga de nesorina tao anaty listra daholo de tonga eo amin'ny bureau de vote nefany tondra kara-pifidianana satria efa tao anaty listra tsy eo tsony ny anarana de nalahelo ny vahoaka de misy moa ny tonga de kivy de tsy nandeha mifidy tsony de napahagaga koa ny mpifanandrina zany misy an'le candidat anankiray de magaga miainga ronjato daholo ny azy ary io miainga ronjato tsy fantatra tsony zany fa le mpifidy ny tiako Madagasikara na nytanina eo antoerana de hoe zay mifidy nefa nivoaka ny voka-pifidianana dimy de zany anisan'ny hoe zavatra tena anisan'ny nampalahelo ny olana efa amin'ny androm-pifidianana le listra vao hita ny rayon moa tena lavitra be mihitsy ny Anakazobe sady ratsy lalana de tsy hita azy amonjena azy satria efa ao anatin'ny androm-pifidianana misy ihany ny tena saikay korotana raha tsy ny sisa fa de nalamina ihany hoe de efa io moa zany lisy mpifidianana de atao de nanao PV ihany ny délégué fa de zay moa zany ny zava-nisy satria le izy zany ny alabato sasany efa nanaovana fitarainana fa ny akabetsahany zany ary tena zay ny betsaka
dia le lisy mpifidianana mihitsy dia ao anaty rehefa tsy ao anaty lisitra dia sarotra be le hoe inona ary moa ny atao fa dia fitarainana aloha natao ihany fa tsy maintsy jerena zany zay hoe inona indray no fanafodiny fa ny délégué zany efa mivonona tamin'le hoe ahoana ny mety hanovana PV, ahoana ny mety fangalarana ny anaty bureau de vote teny efa niomana ihany ny délégué de vote. Nanomboka tamin'ny voalohany fagnomanana fifidianana dia ohatra ny lamina le fifandrindrana. Zava-misy rehefa nanomboka ny andron'ny fifidianana tsy tahotra tsy enatra ny chef fokontany any amin'ny bureau fifidianana daholo mbola mitovy manao fampelezan-kevitra mitaona olona andeha hifidy ny candidat am-panjakana. Zay ny zavatra tena enja. Dia ny faharoa betsaka ny amindrindra fa amin'ny tamatavy eo betsaka ny bulletin tsy izy ao anaty hirinao mba tsy lazako aminareo hoe ty ange ka misy décès anankiray tiako aseho anareo hoe EPP Zoto aizany seni amin'io dikan'izay zany ny hirina transparent nefa tsy mangarahara le izy fa mbola miafina efa tsy tenenina tsony reny sy bourazy reny bulletin hafa mihitsy raha mpitahainareo bulletin reo tsy mitovy amin'le fampiasaina amin'ny ara-panjakana sy le namboarina betsaka amin'ny fifidianana tamin'ny province Tamatavy nampiasa an'izay ny tena loza dia loza rehefa avy ny fotoana nanaterana ny valim-pifidianana tany amin'ny la mairie fanangonana azy tany amin'ny OVEC zany CRMV dia ny ampitson'iny ny représentant candidat rehetrarehetra tsisy nahazo nijery sy nanaramaso ny mombamomba ny résultat mpifidianana. Hitanareo tsara jusqu'à tiny androany tsisy valim-pifidianana mivoaka mba misy évolution zany tao Tamatavy 1 dikan'izay zany tena tsy mangarahara mihitsy tena amin'le tena tsy izy ny fifidianana tao Tamatavy. Zay tsy midika hoe tsy fantatra kory hoe ireo candidat reo firy ny laharan'ireo raha tsy lazako hoe 5 andro alohan'izao tsisy zany voka-pifidianana mba mandeha mivoaka isan'andro zany satria ny solon-tenan'ny candidat dia rehefa ny ampitso zany hoe tamin'le 30 maraina dia efa tsy nahazo ny seho tao amin'ny CRMV. Zay ny tena mampalahelo dikan'izay zany oviana marina le safidim-bahoaka no mba hanjaka raha tsy laza hoe zay ny antony mahatonga andreo chef fokontany tendritendrenareo mba afaka mandaitra tsara ny baiko. Ka ny biby tsy manandohony tsy mandeha efa izy ny tenenin'ny filoha iny ka miandra an'izay fanatanterahana satria matoa ny rotsaka osolombavambahoaka dia dikan'izay zany manaiky ny ara-iasa vahoaka fa ny vovonan'ny firaisan-kina dia isan'ny manara-dalàna manaja ny discipline ka raha vao mipetraka ny discipline amin'ny fehan'io dia avy atsika. Iny ny fanazava-kevitra nentin'ny pasteur Mamtimina Ravelinanosy izay nitarika ny lisitra firaisan-kina tany Akazobe ary Andriamatoa Randretsalama Zaki izay nitarika ihany koa ny lisitra firaisan-kina tao Toamasina voalohany izay nanantanterahana ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 25 volana May lasa teo. Ny fanontaniana mipetraka zany ary ilayntsika valy manitikitika dia hoe ahoana ny fandraisana andraikitry ny seni amin'ny ady hevitra maro be satria dia saika zay nanao hevitra dia samy milaza avokoa ny aminy hoe misy bulletin précoché zany na hoe bileta tokana efa voamarika mialoha izay niparitaka tany birao fantatsaham-bato izany. Iza moa no afaka mamoaka bulletin ary ahoana no ahafahana mamoaka bulletin mialohan'ny fotoana raha tsy amin'ny valinandro ny fifidianana ary ny loza sy mampime aza raha ny fanazava-kevitra nentin'ny député Jean-Jacques Rabendrina izay voafidy tany Betipy Atsimo mitarika amina isam-bato mavesatra amin'izao fotoana izao dia hoe adino zalahy ny
noho ny fikoropahana ve fa tafiditra tao anaty urna ny carnet zay nanaovana an'izany asa zay tsy mendrika izany. De tahaka izay avokoa saika nanerana amin'ny Madagasikara na enonany amin'ny hoe efa misy taratasin-datsabato zay voamarika meloa tany Faratovaay, tany Ambilobe, tany amina faritra samihafa satria efa nisy ny vahiny teto amintsika teto ny tantarany zava-misy amin'ny akabeany. De miveriny tsika mametraka an'le fanontaniana ho an'ny eo anivo voameram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianany amin'ny hoe inona ny fandraisana andraikitry ny seny raha toka efa miparitaka tahaka izany ny resaka taratasin-datsabato. Isika de milaza ny amin'ny hoe izany de mety hitarika amina fanasaziana penal, zany hoe amina heloka mihitsiny zany fa tsy vitany hoe raha-pifidianana tsotra de milamindamina any ambadika any. Tahaka ny zava-misy any Pasimatera any Fenorivo Atsinanana raha ny vaovao voaray dia misy olona zay tratra misy tamina raha-pifidianana tsy milamina kanefa raha mifantatra dia sous contrôle judiciaire araky ny tadi-baovao nataona namana mpanao-gazety avy amin'ny Tomasiny zany. Misy ihany koa ankoatran'izany hoe taratasin-datsabato na ny bulletin zay efa voasimimelo ao ambadiky le bulletin. Ny lalàna manko de miresaka fa ny taratasin-datsabato na le bulletin unique iny dia atsapaka no atao amin'iny am'le membre bureau de vote de atsapaka olona roa no atao de zay vao manao sini am'le taratasin-datsabato. Fa misy ny sasany ary toerana maromaro de hoe efa vita simimelo lay taratasin-datsabato zay tsy nandalo atsapaka akory zany. Ahoana ny fahamarinana ny voka-pifidianana amin'izany tranjan-javatra izany? Ary ankoatran'izany rehetrarehetra zany de hoe misy tsy fanaovana soniana PV fa ny andro ny maraina an'iny de ahoana zany no ahafantarana le hoe tena vokatra araky n'le voka-pifidianana ny voka marina be zany no voarakitra ao anatin'izay firaiketan-tsoratra izay na ny procès verbaux samihafa izany. Maro be le tranga zany fa ametrahantsika fanontaniana ho an'tsininy amin'ny hoe tena tokony andinika lalina amin'ity raha-pifidianana ity ny seny satria ny crédibilité ny seny zay mikarakara fifidianana no mise en jeu ao anatin'izao raharaha izao. Zany hoe no tena hisehon'ny lalao ao anatin'izao ny fahamarina toeran'ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana zany. Ka raha tsy mametraka ny seny fahadiovana ary tsy mametraka ny seny fahamailona, raha tsy mametraka ny seny fanazavana indrindra ho fikarohana marina ary fampiasan'izy ireo ny andinin-dalana rehetrarehetra eo an-tanany de veritsika zany fa mamerozo tsy ny kandida irery ihany fa ny vahoaka mpifidy izany. Nambarany Filomark Ravalomanina fa misy fitaovana maro samihafa azo ny seny ampiasaina indrindra ho any zay nanao fioaram-pefoka ampiasam-panjakana izany de tokony fahaizany lalàna izany. Mbola seny izany resahantsika tsika tsy miresaka ny ACC na de efa nanambara raha filohan'ny ACC fa tsy andefitra ary hanasazy ireo zay mini zay mandika lalàna amin'ity fifidianana ity. Raha ny fandikan-dalàna maro be izy ny voaresaka eto jeroa ary fijoroana vavolombelona ataona kandida maro samihafa izany. Fa hatreto aloha zany tsika de miantso ny seny mihitsy. Aza maika moka voka-pifidianana eo le 10 le 11 juin sy ny sisa sy ny sisa. Mbola misy lalàna mamaritra ny fomba fahamoahana voka-pifidianana ao aoriany ny fahazoana n'ilay dernier pli zany zay voarahin'ny seny na hoe reo fonosana entana farany voaray avy any amin'ny SRMV de manana andro foloanoan'ny seny ahafana zany manao fandalinana sy mamoaka an'izay vokatra vonjimaika zany. Ny heveritsika zany de zao satria maro be le olana potentiel électoraux zay mandeha am'izao fotoana zao na le olana ara-pifidianana zay tsy hitovizan-kevitra eny anivon'ny district. Io zao de miteny koa ny irimarany aminy hoe zay koa de mahitondra amin'ny profinay, zay koa de mangataka fampitahana sy ny sisa sy ny sisa. Ohatran'le bolibotany fahatelo aloha zany de tena tsy azo elana mihitsy iny. Maninona mitovy ny PV an'ireo candidat zay samy atrika an'le confrontation fa aiza ny PV no tsy hita ana bureau de vote vitsivitsy. Zay le teneko hoe misy risque na penal na trangan-javatra ohatran'izany satria osoka zany. Da velantsika tena hiasaka lalàna mihitsy ny seny ary ampiasa an'izay mety ho fahefana no meno lalàna azy am'izay mety ho fahamaizana am'izay mety
interpellation am'izay mety miopefy na nandika lalàna tamin'ny fifidianany. Ny antony zany zavatra resantsika zany de zao, mba ho fifidianana madio sy mangarahara marina ka etoan'ny crédibilité amin'ny élection ho avy amin'ny communal ny fahadiovy ty fifidianana législative ity. Izany ane ny tenen'ny Filomar Karabalomana sy ny volona politika fohy be ny aminy hoe ahafahana miantoka amin'ny fifidianana ho avy no tanjon'ity KMSB ity. Ka raha madio ty fifidianana législative ity, hita avokoa marina rehetrarehetra voasazy zay nanao fandikan-dalàna de azo antoka zany fa ny fifidianana élection communale atao amin'ny volana novambra io dia mba hanana crédibilité kely ihany ny seny ary mba hanana fitoniana sy filaminantsaina ihany reo candidat hiatrika zany, ka tsisy tsony bulletin précoce, tsisy tsony ny endrika fanerena miainga avy any am'ireo mpikambana amin'ny birao fandatsaham-bato, tsisy tsony ao anatin'ny vaninany fifidianana misy mitondra karaha-pifidianana sy karaha-mpanondro mandehandeha anaty akanjony any, na misy président fokotany mbola miasa zay ampifidy ny candidat zay mety hoe nahazo ny antoka sy nahazo ny pression tany ambadika tany, tsy maintsy ataonareo niezaka ampandany ny candidat izatsona izaro. Fomba ahafahana misoroka ny fifidianana ho avy zany, zany rehetrarehetra izany ary mba hikaroana marina am'ty raharaham-pifidianana ty. De ny zava-misy moa am'izao fotoana zao zany, itsika miresaka raharaham-pifidianana fa na izany zany malahelo ihany zany tsika mahazo ny vaovao samihafa. Tsisy fampidirany amin'ny raharaham-pifidianana ty vaovao zay zaraiko amitsika ity, saingy malahelo ihany tsika satria voaingana zany tany Thaïlande tany nandrenesantsika vaovao fa nisy fivoahana sokatra sy gidro zay avy aty Madagasikara ary tafiditra ao anatin'ireo hoe arovana zany. De mba nieritreritry tsika tena hiasa tsara mihitsy zany ny fitondram-panjakana, hiasa tsara ny faditseranana, hiasa tsara ny tontolo ny sisitany eto Madagasikara zany, na ireo mpiambina ny sisitany eto Madagasikara. Anky vareo ianao de nahazo vaovao indray zany tsika mivoaka tamin'ny CMM io, misaotra ny Aritanjona zay nandefa azy fa dia io izy io ovakiko amitsika izy de adikako amitsika. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Moroni, Ali Mohamed Djouaned, a annoncé aussi le démantèlement des réseaux de trafic d'espèces sauvages. Zany ny lehibe amin'ny fampanoavany republika eo anivon'ny tribunal ny première instance ny Moroni any Comore zany i Ali Mohamed Djouaned dia nanambara ny fahatratrarana tambajotra na mpanondrana arena espèce sauvage zany na hoe ireo zava-mananaina zay arovana zany araky ty nambara ity. De lors d'une perquisition nandritry ny fisavana izay natao de 400 tortues efa-jato sokatra en provenance de Madagascar avy any Madagascar ont été découvertes dia hita prête à être envoyé en Tanzanie, efa vonona aondrana any Tanzanie. Sokatra efa-jato, topoky lasy topoky vavy. 3 suspects sont actuellement détenus. Dia olona telo no royaume no tazomina vonjimaika zany. L'enquête va poursuivre aussi son cours ary de mandeha ny fanadihadina, a préciser le procureur araky ny fanamafisana zay nataony ny fampanoavana zany. Les prévenus en cours aussi jusqu'à 5 ans de prison et une amende de 5 millions de francs, conformément l'article 82 de loi sur l'environnement. Any am'zareo zany lalàna ny environnement zany dia ho an'ireo voaheloko am'ty raha ty zany dia mety isazy any amin'ny 5 taona any ho any sy onitra manodidina ny 1,5 milliard de francs zany, 1,500,000 francs zany. Zay zany amin'ny akapobeany zany. Fa de mampalahelo de zao avy aty Madagasikara sokatra efa-jato tratra tamin'ny Comore. Io gazety mamoaka azy de miezaka mamoaka tsika. Mbola vaovao anankiray sokatra ihany ty adevitra ity zany. Ity moa zany tany Comore ny tratra saika atao any Tanzanie fa ity indray zay navoaka amin'ny pejy ny vaovao Kolo TV zany à 3 heures zany na hoe de adiny telo nandraisantsika amin'ny vaovao de hoe zanona sokatra 720 isa avy any Belohandroy saika hentina aty Antananarivo no tratra mpitandro ny filaminana tao amin'ny fokotany Mahavatsy faharoa Toliara. Olona miisa 2 nefa voasambotra ary mbola karona kosa ny mpividy azy ireo raha nambara ny mpitandro ny filaminana. Oreo olona
eny amin'ny 70 nge le tratratra ny Thailande, efa 100 indray zany le tratra any Comore, de ity moa zany so ihany fa tratra tany Toliary tao Mahavatsy de 770. Raha ny fanadihadihana nataona mpanao gazety sy famoaham-baovao mikasika an'ireo sokatra tratra tany Thailande reo zay saika alefa tany Chine, dia 120 millions d'ariary ny sokatra ray, ohatra ny hitantsika amin'ny sary io, na 600 millions de FMG. De mba azontsika sary atrena ve zany, sady perta mahazo aloha zany eo amin'ny lafiny le hoe fanonganana tsokosoko mahazo ny firenena ray manontolo, fa ny fivoahana tsokosoko amin'ireo arena zay tokony harovana eto Madagasikara, espèce sauvage. Sy ny hoe ao anatin'ny andro fisavoritahana ara-pifidianana no misy manao exportation illicite any ambadika any, sokatra io mitatsika. Tsy fantatsika hoe ahoana zany ny volamena, ny vatososiny, ny arena voajanahary hafa any ambadika any. Fa rehefa misy fikorotanana politika, tsy filaminana ara-politika eto Madagasikara, de mandeha le exportation illicite any ambadika any, de fanontaniana mipetraka, aiza ho aiza zany ny fomba fiasa ny fahadiseranana, ny fomba fiarovana ny sisy tany, satria ny fomba ahafahana mamoaka zavatra izany eto Madagasikara de mametra-panontaniana zany rehetrarehetra zany. Mangotsikotsika amin'ny fonao mahita an'le zava-misy amin'ny ankapobeny. Tokantrano kely eto Antananarivo ara, tsy manana sokatra ray na roa akory, indrindra an'ireo mararin'ny asma na ireo asmatika mieritreritra fa mahatsara zavatra ny fisiana sokatra ao an-trano, de matahotra ny fomba ahazoana sokatra ray na roa ao anatina tokantrano. Ay, misy sokatra mibanaka mivoaka amin'ny Madagasikara ary misy sokatra tratra. Iny aloha zany de mahafinaritra ny fahatratrarana sokatra maromaro tany Toliara tany, mba hoe any apotony any zany de efa tratra le réseau zany. Fa mila karohana ty réseau ty, resaka sokatra ny resantsika, migidro ny lemurien samy hafa, fivoahana am'izany any ivelany any. De io le tenentsika hoe aiza le présence de l'État, le iambonareo fanjakana io rehefa misy trangan-javatra miseho eto ka te hamono hafa nareo de milaza nareo fa misy hatrany présence de l'État. Fa raha reny trangan-javatra reny aloha sarotra ny ilazana ny amin'ny hoe tena eo hatrany ny fanjakana amina trangan-javatra ohatran'izao, fa mahatonga banaka zany, tonga ny ivelana ny trangan-javatra ohatran'ireny dia zao lay asan'ny fanjakana misy amin'ny ankapobeny ny tokony hametraka ny fomba hiarovana ny sisy sy ny resaka famoahan-javatra miala eto Madagasikara no mbola tsy arako ny tokony izy ny fomba fiasa izany. Mandritra zany rehetrarehetra zany ho ia, zany ao anatin'ny raha-pifidianana zay mbola misavoritaka no misy manao lalana ambanin'ny tany, misy manao lalan-tsokatra any ambadimadika any, manao fanondranana tsokosoko ny arena eto Madagasikara. Tsisy fampidirana amin'ny fifidianana zany, fa nentintsika tato anatin'ny fandaharana zany mba hahatonga saina ny rehetra ny amin'ny mba hatsirariny kosaika rangaha. Be loatra rangaha le fivoahana tsokosoko ny arena eto Madagasikara. Ny amin'ny hito reny, fa ny tsita moa zany de fa tsita. Inona moa ny azontsika resahana fa dia tany saintsika ihany vaovao zay nentintsika tato anatin'ny fandaharana moa zany, satria dia mampangotsikotsika, mampalahelo mahita trangan-javatra tahaka ireny, sady manala baraka amin'ny Madagasikara any amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany no mamono antoka ny arena zay tokony harovana ho an'ny eto an-tanindrazana izany. Eny ivadika itsika satria efa resaka Toliary ako, efa resahako teny am-piandohan'ny adepitra ny amin'ny hoe de miketriketrika mafy zany ny vondrona kandida vitsivitsy ny Toliary any. Tsy hay moa zany hoe iza mampirisika na hoe inona ny tena mahamotive an'ireto olon-reto hikaroka disqualification sy tendrandrena soloneko, satria ny disqualification sy tendrandrena soloneko tsy reto kandida ampitenen'ny reto no ho lany député fa kandida hafa. De apetratsika mifanontaniana inona ny motivation mahatonga reto vondrona kandida zay mitsipitsipona vato reto mampirisika azy mafy hanao disqualification Andriamatoa sy tendrandrena soloneko, raha ohatra raka tsy izy ireo no lany eo amin'ny fifidianana ho avy. Apetratsika izany mifanontaniana zany satria itsikitsika tsy mandeha foana fa ao rarary vitsy mikitrandrery. Matoa misy communication mandeha be amin'izao fotoana izao ho tonga any amin'ny disqualification sy tendrandrena soloneko zay mitarika amina isam-bato lavitra de lavitra ny Toliary.
de ampangana ho ny vidy olona de ampangana sisisy ohatra le nahazo amily any lazaina fa imily ny vidy olona lazaina fa imily mbola ny zara kafe sy ny vara mofo sy ny zara hena fe fa ny sisa ka nanao famorina an'ireo délégué zany ny pomban'Andriamatoa sy Tenirandrena Soloneko tany Toliara tany de namatsika rahalahy vahiny frérot na l'homme noir zay mpiara-miasa akaiky amin'ny cité niaraka tamin'ireo prailista aminy zany sy ry pasteur Edouard zay any toerana amin'izao fotoana zao ary miezaka mihitsiny zany mitandrina tsara ao anatin'le fiarovana an'le safidim-bahoaka zay ihany koa satria misy safidim-bahoaka any Toliara aza mananao foana de niaona izy ireo de nanambara ny fomba fahitan'ny zava-misy de hoentitsika atao anatin'ny fandarana arovako ny safidiko indray zany ny fanehoan-kevitra ry frérot reo candidat any Toliary zay miaradia amin'ny sy Tenirandrena Soloneko sy ireo olona zay solotenany teny anivon'ny birao-fandatsambato samihafa ary reo olon-tsotra zay nahita ny zava-misy dia miverina eto indray rehefa avy eo anatin'ny fandarantsika ary tanjona sy tsiky arionja andefa n'ilay video. Mandry famoratiky tsika zay taloha koa minderitsy satria io antesiny olo mpavandivandy antesiny olo mpangalangalatsy fa tsy olana maro misy loa tantemo tsika pela io atao titaoza tsy magneky tsika vatona lasatsika regny Jusqu'à maintenant, manao fanendrehana tsy marina amin'ny présidence teny lazaina hoe nangala vato mira natao misosinkory na kanianareo niaraky tsika nanao tanà toy naniaro an'izay alabato zay nataony candidat ny oromaro zay misy zay sa tsy misy androany koa raha nivaliky nanao kory molaiko zao ny maro voafitako misao teo rey fa angratany reo rey mba hanevo hanao fanambalana fa tena voafitako tokoa reo satria tsy ara-dalàna ny faneho-kevitsy zay nataony reo candidat efatry zay misy mikakazo moa eo zay mandehandeha an-tanàna eto zay koa kamenatsy miarakany tamo lafa resy mienena zay ty fanjesaka tiniara lafa resy mieny amin'ny manaraka koa mamaliky ka manapetraka amitsika safidinao ao ty mamono afo raha lafa nivita zany gahoany zao zay voazao natao firenena toy ka mivarana zay azo manao tany mikidy lelelany fitondram-panjakana le olo fahejinao miaratsandrozy io tsy vita amizay koa fa ny fitondram-panjakana koa fa tsy mahavita fa mijany le olo avalika amizay le raha tsika poabohaly hamaray tsy hita ty hatao sady nangalaro vato olo miangala koa zay fa tsy rity koa fa tsika zao koa sara nangalatsy vosambany misy ambony tany eto ny tanorotsy koa no mangalatsy eo fanjakana olo sara misy zao fa misy aneka zinaramoto aby karaha teo fototany io na ilitsy atanoko da-mpanjakana eo délégué mpanjakana reo koa na ilitsy ao mampiaraha eo zao atao koa samy mampiaraha eo zao fa tsika koa zany mafy miazo sambotsy koa halatsindrozy rey tsy hita ty hatao zay no mahatonga da-mpanjakana la voa zao fa lany fa misy va 12 000 valiko halatsy zany io 12 000 io fa mipetraky io fa momba ialidereo koa io mira mpina lidera reny korotindrozy eo mitsanga samitsanga mipetry samy mipetry tataho ditao zay samy pilipilitiko io raiky sa reo voza linerina nomboko maraindray izy harina le saky vato zay no zao le fandresena tsika amizao fandresena avy amarodidera tena niasa nareo tena niasa nareo halatsy zao tsika ty manam-polo voalohany amin'ny candidat iabiaby eo na video io na sary fa manino moa halatsy io androany volany colonel Rabezily fa amitsika toy
mila hazavay amitsika zay. Ia moa kolonela Brezily io. Kolonely io taloha ty nahaizan'olo azy lafa nanao politiky, nanao sarotsarona mpamohitsy zao i, nanday ny KMMR. KMMR ao han'izay tsy mahay miaraka amin'ny Ravalomanana. Ny nahaiza azy faharoa koa, miaraky koa ie amin'ny C11 firaisakinan'ny kandidaty pirenena iny. Ino amizay ty raha misy anan'izao. Lafa iny hitany fitonjato i fa nanisy kasikety mpanohitsy, natao sarotsary kandida ie, moty natao kandida ie, satria tirato de zao mba hamakivakia ilay vaton'ny mpanohitsy, ilay vaton'ny firaisankina atoliara eto. Zay raha zay maro ny voavitaky tao anatin'ny firaisankina, maro ny voavitaky tao anatin'ny vahoaka sahirana, satria hay ny fanjakana toy fa naheny mampatompitondra azy tsy hisy vahoaka hanaraka azy mihitsiny na kelikely. Ka voatery nampiasa paikady izy, nandatsaka na Brezily, mody natao kandida i, fambodralan-droza avao mila tsara Brezily io, mila haitsika zay. Raha zay miezaky navony, miezaky navony la Brezily, fa laha atsika miremarike raha manenty de zao, lafa ina naisy kandidatira de zao ty resany. I kandidaty mpanohitsy ahaizan'olo azy, fa zao ty safany volany. Zahay mpanao politiky fa nahay hoe lehilahy ty hamita bahoaka toliara arety, mody manao mpanohitsy kay mpitondra avao tendamosiny ao. Zao ty kabary natao, zao asany lafa lany eo, afaky miara-miasa amin'ny mpitondra, afaky miara-miasa avao mpanohitsy, hafetsera han'izay. Ino amizay ty raha misy, maro ty olo mpanohitsy ny voafitaky ary tsy fanomezantsiny, satria ny fahatakalan-draha tsy hitovy. Fa zahay mpanao politiky fa nahay anao a Brezily, tsy ho voafitakinao mihitsy. Fa amitsika mivola zao iny ty raha misy, lafa tsy nahomby le paikady hamakivaky vato ny sitena jenasominy aiko iny, satria lasa poajoa tsika, ny fampikaiky babany ka ro samy mpitondra iny. De mbona mitakolo ndraiky la Brezily, araky fahitatsika azy fakomady zay hoe tsy tahotsy tsy hena tsy lehilahy iny, zahay zao vavolombelo niaraky amina Brezily nahitaky halabato saika nataony mpitondra tamile 29 iny, ara Brezily nandao ise hay ny soa fa narana faharoa nanao konokona fangalana bato teto, fe tsy nahomby no ny fisian'ny lidera toa. Zay mahatonga ana Brezily lafa iny ampiatso mpanao gazety, tsy misy olo ny volany ny tao la tsy naharana fahaenina avao, satria zay koa ty mission nanalama azy hatramy voalohany. Ka i ara Brezily ho menatsy, ia ho menatsy, fa zahay poajoa io poajoa atya. Na ia mitambatsy amy tinoka tsy ampahafirina satria fa misy mitambatsy sa mbola ina nanao poajoa azy. Ka tsika vahoaky zao atoa mbo manao antsoany ho an'ny kandida
miaraky nipetraka amina bezita ho fakomaly rey ty vahoaky ny kandida refa mikaikatsika iaby vahoaky ny vilana beziny voafitaky refa mahitsy fa mikaikatsika koa satria manomboky hay vahoaky ie fa mercenaire politiky ny mpitondro avao zay naha kandida azy io ka laha i androany manenjika ny sitena andranasolony aiko zay poadroa tsy mahatserika atsika fa ty tokony hataotsika de zao samia tsika miomana samia tsika mairo satria nisy paikady nataondrozy tamitsika fa tsy nahavoatsika de toy ty mifaniria-drotinoka de toy natao ia provocation zao fiantsina ino tiato mivavaky lozy mba ho nasiaky tsika soa ho nanao asan'io tatsomby anonandrosen'io zao koa amizay fifilana teo honapoly satria haindrozy fa tsika poadroa mila mairo tsika miajasa tolombary lafa tsika tsy atao poadroa haitsika ty hamova azy kamkorapa zahay fa manentananara bezily ka mialokaloka ambaliky ny fanohera zao sasa anisy io kasike toto iny anisy io kasike toto iny fa ty olo nanaraky anao fa tsy voafitaky sasa fa aminay atoy iaby amitsika mivola zao mampirisika nanao zahay ovao PV zao ane tiatsika azy ovao tanao avao tompo tanato izao ovao zahay tsy koa zahay tsy handoseny fa hainay ty atao mena fa zay tsy atao poadroa ka zahay manentana atsika kandida fa heninay le feo ho any kandida miaraky nipetraky tamina bezily teo rey olo reny koa finitake raha bezily ty mpamitaky ny fitondrazao ampiasamitsika toa finitaky lombotsika rey ka janimeriko mare ajosy tsika mahalinisa avaotse fa tsy haitsika ty aviso mpianaray matoy mivolabola fahatany manday dossier se misy de dossier tsy naboaky eo na ino iny voakaty iny fa tsy hamisy polofo zao da lehilahy era bezila boa polofo ao zahay tsy nagalabato tinoka no nagalabato teto zao fa volombelo tadabizy ao tamine 29 antsatsa zahay amy tinoka tamine 29 ambony tiato tsy tambady tiato satria tiato de zao hona mpifiny tinoka ty olo baka toby eny zao tsy nanaky misy video zay laha i ilany zao video amitsika toa tsy lany maro biby ieto tsy nahita sy tafiny tinoka mivonguvongo drala oasaky bureau de vote misy zay nihitanay zao ieto tsy nahita misy mpianatsy manday nanolo ty anara professeur Miller ieto tsy nahitaky zay teto ka androany la bezily ivolabolasteny vamoramoray anaoda milera no tinoka nanday mpianatsy zao aminay ao video 4600 mpianatsy nasisisiky tatoa misy mpianatsy nanolo mpianaran-drozy amitsika ao video zao mamoa video na bezily nahamana zay mana madeha koa ty menasy bao fa natony zao samboly anohana lehilahy nareo zay voletaky sika nasa boranoa natony bisasonao
zahay fa masiaky fa zahay alaminay avao zay tenay fa nanao tsy atahoranay na kelikely zay kombaty anareo atao politika. ino no vaovao avy any Toliara zay ao anatin'izay hoe fijoroany ireo mpanoana n'Andriamatoa Siteny raha ndre nasolony aiko zany satria moa dia nahoraka be ny amin'ny hoe mangataka ny disqualification ny famerezana ny zony maha-kandida Siteny tamin'ny fifidianana iny ireo vondrona kandida ary misy kandida voatonona moa tao anatin'izany tao anatin'izay resaka nalefantsika izay. Dia miandry ny fivoarany raharaha indray zany tsika amin'ity faran'ny herinandro ty ahoana sy ahoana indray ary nytoerany raharaha samihafa ny ambadika rehetrarehetra any fa dia samy anaraka ny vaovao moramorony ihany tsika sady ho maily matotra ihany ny sabotsy sy alahady zany satria ahafahana manao zavatra be ho an'ny sasany zany ny fotoana tahaka izao dia ilaina fahamelona zany ho an'ny firaisan-kina rehetra. Ny fampijoroana ny KMSB dia efa samy miketriketrika izany any amin'ny toerana misy azy samihafa any ny vondrona samihafa moa zany indrindra ho an'ny firaisan-kina. Ny hoe KMSB tsy ho amin'ny hoe zay nandresy irery ihany akory na hoe ho an'izay resy fa ho fitandrovana ny fanjakana tan-dalàna ho endriky ny fiarovana ny fifidianana ho avy eo ka tena adio sy angarahara ary tena hametraka an'izany hoe fiarovana ny safidim-bahoaka zany ka safidim-bahoaka tsy misy teritery, tsy misy fifidianana, safidim-bahoaka tsy misy vokatra efa vita mialohan'ny latsabato zany. Zany rehetrarehetra zany dia foto-kevi-dehibe fonosin'ilay fiarovana ny safidim-bahoaka avokoa ary izany no antom-pijoroany rehetra amin'izao fotoana izao. Eny ary fa dia makasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandarana tamin'ity androany fahafito ny volana Jona 2024 ity manome fotoananao indray ny tenako amin'ny alatsinainy izao raha mbola mahazo hery sy tanjaka amin'ilay Andriamanitra andrenana ary izay lehibe tsara indrindra izay anisany manampy amin'ny fahasalamana sy ny tanjaka sy ny hery dia manery ny tenako mbola azo izany mba ahafahana indray mizara vaovao sy mitafa amintsika menakavy ao anatin'ny fandarana arovako ny safidiko mino fa anana vahiny indray isika sy anana hambara hatrany isika ary efa mety hivoatra ny raharaham-pirenena amin'izay fotoana izay ao anatin'ny fiarovana ny safidim-bahoaka. Dia makasitraka ny ari-tanjona onja izay ao ambadika onja zany lehilahy zany fa tsy onja vehivavy akory makasitraka ihany koa amintsika ao ambadika ao izay teknisianina mianatra raha vehivavy tsika io izay miaraka amintsika ary Naomi Randriamalala ny ambony ihany miaraka amin'ireo ankizy mpianatra raha samihafa ao amin'ny radio ihany koa dia tolorana ny fisaorana ianareo zany niezaka napita ny fandarantsika tamin'ny alalan'ny radio zany ny teknisianina rehetrarehetra sy ireo masovo ny MBS sy ny radio Mada izay mampita mivatana ity fandarana ity. Isika eto an-toerana sy ianareo ny ampitan-dranomasina dia akasitrahako ihany koa zany afaka nanaraka ity fandarana ity dia manaova herinandro mahafinaritra ary dia hifampizara indray ny vaovao raha toy aka mahazo ny hery sy tanjaka sy fahasalamana avy amin'Andriamanitra lehibe zany amin'ny alatsinainy ho avy izao. Misaotra tompolahy makasitraka tompom-bavy.